tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny dia mitondra ny fialantsiny any Ramatoa Mialy Rajoelina satria raha mbola tamin'ny omaly ariva izy dia hoe andeha ho any amin'ny tanora ny Soavinandriana satria moa nisy ny lauréat izay rehareha ny faritra Mandrendrano Itasy dia hoe rariny sy itsiny raha ho any Soavinandriana kanefa moa no ny adidy sy andraikitra izay mitana azy dia tsy afaka izy ary naniraka anay isolo tena azy miaraka amin'ireo mpiaradia amiko izay ery ambany ery izy ireo. Ny tanora moa dia efa betsaka ny foto-drafitr'asa tetik'asa izay nataon'ny association Fity izay novolavolainy ho an'ny tanora. Fa ity indray mitoraka ity dia ny fametrahana ny kirakira amin'ny internet no nataon'ny tanjona voalohany tamin'ny taona 2021. Ary tamin'izany tanjona izany dia namolavola Ramatoa Mialy Rajoelina ary tsy nisy ny lanonana androany raha toa ka tsy teo zareo tao amin'ny Orange Solidarité Madagascar izay isoloan'ny Madame Josie Randriambeloma izay hitantsika teo izy nitsangana ka rariny sy itsiny raha toa ka omentsika tehaka amin'ny refitrefitra aloha ny Orange Solidarité Madagascar satria araka ny teniny teo dia natolony ho an'ny association Fity ireo solosaina izay omena ny tranobe ny tanora eran'ny Madagasikara satria Ramatoa Mialy Rajoelina moa no renim-pia an'izany tranobe any tanora izany. Ary rehefa nomeny ireo solosaina sy ny fitaovana raitra dia raitra miaraka aminy dia nitodika tamin'ny zareo tao amin'ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly izahay satria izy ny miandraikitra ny tanora ka izany mahatonga an'le hoe tokotelo mamasaka nahandro. Ka amin'izao fotoana izao dia mitodika koa ho anareo fikambanany ben'ny tanàna eto amin'ny district Soavinandriana izay nameny trano ampitiavana ary indrindra fa ianao Ramatoa chef district satria ianao no lehibe any tanàna, ianao no ray aman-dreny eto koa dia nandray ampitiavana anay ary ataoko fa mendrika koa ny itodiana ary anomezana fakasitrahana andreo manam-pahefanareo satria raha tsy nisy koa zareo dia tsy hitanay izay ametrahana ny fohy be internet ka tsara fantatra ny tanora rehetra eto amin'ny Soavinandriana izany. Mitodika manokana ho anareo tanora ary mitondra ny hafatra Ramatoa Mialy Rajoelina ny tenako ary ho vakiako aminareo izany hafatra izany. Ny tanora tokoa mantsy no manefy sy miantoka no hoavin'ny firenena. Korary ny rahampiny anareo amin'izao andro fivoaran'ny teknôlôjia avolenta izao. Taloha dia ny fandefasana taratasy amin'ny positra no miantoka ny serasera teo amin'ny mpianakavy ary miandry fotoana ela vao mahita ny valiny. Anio manana tombotsoa manokana ianareo tanora fa iray minitra mondra dia afaka mifanerasera eran'izao tontolo izao ianareo amin'ny alalan'ity internet au débit ity. Koa araroto ny fisininy izao tetik'asa izao ry tanora namako satria fanamby napetrakay ao amin'ny association Fity fa vitanay mampiserasera ny tanora rehetra eran'ny Madagasikara ary azo tombotsoa manokana ianareo amin'izany. Mampivelatra sy mampivoatra ny saina tokoa mantsy io internet io satria afaka manao fikarohana sy mampitombo fahalalana eo amin'ny fianarana izay ataonareo ianareo ary mifanakalo hevitra sy traikefa amin'ny tanora hafa koa.
sehatra afahanareo mitady ny sosiny tsara koa io toy ny asa any ivelany izany. Ny afatra apetrako ho anareo tanora rehetra dia matoky ny tenanareo ary raisan-tanana ny hoavinareo satria isika miaraka ny hitondra ny fampandrosoana eto amin'ity firenentsika ity. Koa mahazo tombotsidika sy mampiasa izao teknôlôjia mpifandraisana izao. Araroty ny andro fahatanoranareo fa io no fotoana tsara indrindra ahafahanao mikatsaka hatrany izay mahasoa anareo ary anaovanareo safidy sy amaritanareo ny fiainana reo. Koa mahay resatrany asa mety kivy fa isika tanora no apinga ny firenena. Ary mitodika manokana ho anareo ray aman-dreny manam-pahefana eto tanàna. Reharehanareo no fisian'io tetikasa io ary ataovy se ampandehanana an'io tetikasa io fa ireo tanora reo no avy ny firenena ary ny teneniny teo dia apiga ampandroso an'izany firenena izany makasitraka tomboko lahy makatelina tomboko vavy. Association FITI c'est Capitaine Ramatouniane Ratsuela fametrahana ny folobe ahafahan'ny tanora rehetra mikirakira ny internet amin'ny tranobe an'ny tanora azy satria moa eto Soavinandriana district Soavinandriana zany dia tsy misy zany tranobe an'ny tanora io dia nifanaraka tamin'ny zareo association des maires ny ministère ny tanora sy ny alavoly dia zay no natonga ny ivitoerana napetraka eto amin'ny tranon'ny maire ity. Izy ity moa dia natolotra ho an'ny tanora rehetra tsakanavaka na amin'ny mianatra amin'ny fanjakana izy na amin'ny privé na avy any ambanivoly izy na eto an-tampon-tanàna dia tsy izy zany fanavakavahana ary maimaimpona ny connexion internet izay atao ato mandritry ny 3 taona. Izy ity zany dia misy fiferezana izay ohatrany hoe réglementation izay mifehy an'ity trano ity izay apetraky ny ministère miaraka amin'ny association ben'ny tanàna zany. Fa ny zavatra marihana zany dia tsy hanaovana politika aloha fa ahafahany ankizy manova ny fianarana ary indrindra miserasera sy mifanakalotra akefa manerana Madagasikara aloha amin'izy 20 faritra ary rehefa avy eo manerana an'izao tontolo izao satria ao ny ahitany ny sosiny tsara ary ny fihetsika mamafady moa satria ny internet dia fantatra fa mivelatra dia io moa zany dia atenainay fa endry ny tanora ny district Soavinandriana ka tsy hanao an'izany. Ary satria moa mamin'ny Ramatouniane Ratsuela tokoa ny hoe lauréat izay mipoitra teto Soavinandriana ary ny miarina rivona ny faritra Itasy dia izay zany no imasony voalohany isafidianana an'ity district ity. Ankoatra n'ity tetikasa ity tompoko, inona ny tetikasa hoentinareo indray amin'ny manaraka? Ny tetikasa aloha dia hatramin'izao fantarareo ny association FITI fa mikarakara ara-pahasalamana ny zaza ny ankizy sy voan'ny homamiadana. Io zany no tena zava-dehibe ary lavitresaka izy io ary ny tanora koa zany tsy ambanin-javatra fa ny famolavolanan'ny tanora mba hiatrika ny hoaviny zany ny tena imasoa ny association FITI ary izay fanampy izay niteneniko taminao teo hoe afaka mianaka ao anatin'ny internet ny tanora rehetra efa Madagasikara.